Fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity izay niala sasatra kely herinandro mahery teo ary iverina amintsika indray manomboka izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miarabanao sinezy ary miaraba koa an'ireo mpiainotsika izay faly miainotsika amin'izao. Ny anisan'ny anomboantsika ny resadresaka Frank Ramarson ny makasika ny fanionkevitry ny masivo Amerikanina eto amintsika zany makasika le famatsimbo le onivon'ny banky iraisam-pirenena azo lazaina hoe nogiaza nano hoe nosakanan'ny Amerikanina aloha zany makasika ny hoe famatsimbola amin'ireo tetikasa goavana eto amin'ny firenentsika ny fijeriny Courrier de Madagascar an'izay. Le tenin'ny masivo Amerikanina aloha dia mahavarina ihany satria raha milaza izy hoe tsy maintsy zany mena ireo vola izay tadavin'ny Banque mondiale zany mahamatsina programanasa izay misy dia milaza izy zany fa tsy dia manaiky loatra an'izay zay raha tsisy gouvernemanta ka katoavin'ny raisam-pirenena. Ny zava-misy nefa dia milaza izy fa anao veto mihitsy azy any amin'ny conseil d'administration raha toa ka alefana io resaka hoe programanasan'ny Banque mondiale io. Za moa dia nataony tamin'ny sabotsy teo. Zany sabotsy moa zany tsika fa tamin'ny volana marsa moa zany dia mahavarina ny rehetra ihany satria toa ohatra mitoraka abolao izy ny fitenin'ny tanorazy ilay masivo Amerikanina satria le zavatra resahany io momba le hoe programme intérimaire zany hoe stratégie momban'ny Madagasikara dia fa nolaniny ny filakivim-pitantanany banky iraisam-pirenena tamin'ny 1 febroary ka ny marina fa ny ataontsika hoe mbola aide humanitaire mbola hoe programme izay amin'ny 2012 juin 2013 ihany io stratégie intérimaire io mba azona ataontsika angamba hoe mamerina ny toekarena milona zay ngamba le ty milazaina fa ny zavatra misy dia ny hoe tsy afaka zany nanao le veto ny Amerikana tamin'ny andro tamin'ny 21 février ka inona ny dikan'le ataontsika hoe fanambarany Amerikana amin'izao fotoana izao tamin'io fampitahorana ve sa koa fomba mikolaka indray zany hoe io fomba ny Amerikana mantsy izay nahaizana tany Vietnam izy tany Afghanistan zay tany Amerika Atsimo dia manana an'izay moyen de pression zay izy hoe afaka mandidy ny Banque mondiale afaka mandidy ny FMI afaka mandidy zao ka aty zany nivakiny tamin'ny banque iraisam-pirenena banque iraisam-pirenena namaly tamina communiqué lava dia lava izao nitapaka tamin'ny andro ary ny amatao Adolfo Brizy hoe tsy noresahana sy ny amatao Eric Vonga mihitsy io zavatra io ka ataoko ngamba fa resaka géopolitika indray io zavatra io inona ny zavatra ako ambadimadika eo sa ohatrany hoe nidépassena izy ny teny frantsay ny frantsay sy ny européenne avy izy amina resaka stratégie politique eto Madagasikara ka mahatonga azy ataontsika hoe teny frantsay hoe misafola hoe amin'ny situation eto Madagasikara zay nga manao azoko resena mombany fanaizana zany mipetraka ihany le hoe mbola tsy fisian'ny fitondrana ara-dalana eto amintsika nefa Frank Ramarson na rehefa napetraka ny Amerikanina trany zay teo ny tsy fitondrana ara-dalana aloha dia eo amin'ny lafiny fotsiny hoe raha tsy premier ministre efa niteny ihany lehibe ko dia ny tondrozotro fédéralité ka izy zany lehiben'ny gouvernementa izy zany manao zay ampiarana ny tondrozotro dia izy zany manao zay ampiara-dalana ny fitondrana fa ingany koa ireo ministre zao aminy zay ataontsika hoe misy many ihany ny sasany satria tsy mbola mandingana amin'ilay tondrozotro ohatra hoe izy zany tia ataontsika hoe fitsaran'ny olona amin'ny 20 mars an'ireo zay ataontsika hoe tompon'antoka tamin'ilay affaire banni sy professeur Ranjeva sy ny zanany vavy maninona no mbola entina ny fitsarana nefa ny tondrozotro miteny hoe abandon des poursuites judiciaires maninona no mini
ohatra ministry ny fiarovana hoe ro de potsiste ro zao fa araka ny fantatra de fomba iray androana an'ireo reo io fitoam-pitsaran'io am'izay tsy ao anatin'ny tafika tsony de raha dia de l'armée izy ny sasany kio moa zany de hoe andotona koa ve ny casier du judiciaire ny professeur an'izay raha toka sanatsy raha pitsy izy ta hilatsaka hovidina zany kio zava-misy kio zany na de hoe sa nasoketany voninahiny kio eo amin'ny lafiny raisam-pirenena ka zany zavatra rehetra zany hoe ny olona rehetra na ny terfanira zany teny hoe ampiary le tonjotra ny olona ny amerikana moa miteny an'izany ny sadek ninona de ampiarina rehefa ampiarina izy ny terfanira izy de ampiaro zany hoe mirakopana zany hoe globalement zany le izy fa tsy hoe ty androany atao ty androany tindray rapitsa am'izay nisy ny fahatoniana fa raha mbola am'izao fomba fanaovana azy zao de izy foana ny olona hitranga raha tsy soena de tena tsy tahanao le tonjotra mihitsy le fitondrana ao amin'ny président satria ao ihany manko ny puran'ny olona hatram'izao ary ny olona ministra avao aminy any no hitatsika fa ohatrany manana problème am'le hoe coup feuille de route am'izao fotoana zao fa efa niresaka ny resaka rarahana miaramila ianao teo ny FIGN sy ny bani Franck Ramason mihetsiketsika ihany koa ireo manambonina lefitra ao anatin'izany io nivon'ny CAPSAT inona ny tena antonantony le karazana hetsika ataon'ireo angamba aloha naty CAPSAT moa tsy manambonahitra lefitra fotsiny io satria io anatin'ny régime CAPSAT mihitsy ny misy olana am'izao fotoana zao araka ny fantatra manko zao de ny Rohan tao zany ny chef de corps zay moa rehefa voarisika moa zay hatram'izao tsika moa zany manao kasety ny tonga tao kio zany ny général anankiray avy any amin'ny état-major zay lehibe ny fitsikoloana moa zany de hoe tsy mila anareo zay fa nytiany olona ho avy eto de ministre ny défense ministre ny finance ary ny semgam ny chef d'état-major zany ino andavorolo efa angasantsika tetiny io de le hoe esory amin'ny karamana le hoe etra zay nataotsika hoe tamin'ny 2005 angamba no napetraka hoe zay amin'ny 20 eo ny ataotsika tamby karama no lasa ny fisika zany dia hitanao tsara zany fa zay ny promesy nomena anisy ro tamin'ny 26 jona ny faratapiny foloan'nda zany de nanao promesy tamin'ny faratapiny izy mako tamin'izany de nanao promesy hoe ho averina aminy raha elany amin'ny farany taona tonga farany taona tsy miverina ary tamin'ny volana février tao azy farany teo 20 zany de hoe 700 any ny sorana tao anatin'ny etra zay natao zany ka io zany no mipetraka amin'ny marina varesaka tombotsongo resahany fa ohatra tamin'ny 2005 mandratina 2006 eo amin'ny 85 milliards ariary eo ny vola tokony tadavina zany amatsina ny tafika ray manontolo de hitanao sa zany vola be zany aiza misy an'izany am'izao fotoana dia zay le manao hoe manao izy ty promesy rano lava rehefa mitondra de tsy mieritreritra ny zava-misy aty aoriana de io ny vokany fa angamba tsy horasaina an'izao io resaka fanonganam-panjakana io fa zay aloha mbola resaka ataotsika am'izao fotoana zao resaka fotsiny io zany hoe revendication salariale tsotro io zany ka manao an'izay zao miaramila ny CCS ny akiny efa mitaky ny azy mitaky daholo ny manodidina grève ny caisse d'épargne grève ny mangataka ny statut ny banque centrale etsetretretra zany tsy hitako zay hoe vavolana zay mahomby zay mainfluente tezamita am'izao fotoana zao satria avany amin'izay crise ny 2009 daholo nakabeazany zay zava-mitombo zao fa tsy avy any amin'ity prime ministre zay voanitendrena akory de hoe ailika any am'le izy miresaka miaramila io de tany influente tezamita io fa tsy taty amin'ny prime ministre ka aloha zava-tsara manko zay ho an'le vahoaka fa hoe io zao resakanao le hoe misongotra amin'ny vidiny électricité solika songotra amin'ny vidiny rano hiakatra an'izay ny vidiny transport de hiakatra zay ko zany vidiny ireo hoe any amin'ny orinasa mamokatra ataotsika hoe industrie zany tsy maintsy satria raha vao miakatra ny vidiny consommation d'énergie de miakatra koa ny vidiny ataotsika hoe prix de revient les produits manufacturés am'izao fotoana zao ka lasa inflation généralisée zany zay inona zany setsy azo anaovana an'izany zay mbola hitanao tsara zany fa de ao anatin'ny fahasahiranany tanteraka sy ao anatin'ny mihitsy amin'ny fahantrana mangitsingitsy vahoaka malagasy ka mitady zany ataotsika hoe vaolana politika aloha mitaky zany kio zany hoe ny Chine ny fampararana amin'ny nivelany mba hozotsika hoe fanampiana ary kio zany mitaky koa zany fahatsirovatena an'ireo ataotsika hoe groupement patronal zay misy mififimpamaha izy zany misan'ny tokony mahijery koa inona ny tokony ataony am'izao zavatra fa tsy tazapotsiny kio ary izy zao nataoko hoe raha tena responsable koa ny opérateur de mandray andraikitra izy
anatin'izao zava-misy zao. Izay mahatsy no resazina atao hoe miresaka amin'ny Amerikana tsika hoe manino izy manao io mbola misy koa zany intérêt eto français mal intérêt zany ny sinoa ao anatin'ny tsy manko anatin'ny fanolotolono zao indika ny teny hoe aza miresaka ao fa alivoaterina sy fiandranam-pirenena ao anatin'ny fanolotolono satria mifampiankina daholo ny toekarinany sy ny politika iran-tany. Jereo fotoan'izany zao hoe ny iran-tany zao malala ny ivelany hoe inona marina no anatin'ny sous-sol gasy anatin'ny renakibon'ny tany tsy malagasy tsy malala. Raha mamaky anao zao hoe fa manino izy mahatonga zao satria ingaravalmoa nanao isan'ny tiany voalohany ato aminay dia misy diamant, ato aminay dia misy nickel, ato aminay dia misy cobalt, ato aminay dia misy fer manganèse etsetsetsetra dia tonga tokoa le olona fa ny olona mahana le secret Madagasikara any États-Unis any Russie any Chine sy any France RGM malala tsara dia malala tsara zany hoe aiza avao izy no tokony alehany eto Madagasikara ary izy amin'ny mpanao politika tokony toanana fa samy manana ny sovaliny daholo olo eto Madagasikara tsy miafina amin'rehetra izy miaraka amin'ny Amerikana, izy miaraka amin'ny Frantsay, izy miaraka amin'ny Sinoa, izy miaraka amin'ny Karana, izy miaraka amin'ny karata fa karana hainy zany avy any Inde, izy miaraka amin'ny ataontsika hoe ny anglisy, ny europeana. Zay zavatra zay lehibe zay ao anatin'ity résolution na crise zay nisina ataontsika hoe feuille de route ity. Dia zay mahatonga ny olona mifanjirotra dia mifandaka ny zavatra resahana anefany tokony hiditra aloha hoe apiatrany io tateraka mihitsy aloha anao amasonao anao ny fifidianana dia eo zany ireo olona zay milaza azy olona nizatsany ireo manome zay programme anasany amin'ny fifidianana filon'ny république amin'ny ataontsika vision vaovao zany mba hampatsona Madagasikara. Fa izaho izany mety anjara toeran'ny FFKM manomboka mety ho anelanelany any zareo. Ny FFKM mange zany zao angatahany rehetra zao iverina anelanelany zay zavatra mahavariny satria ny FFKM zay hoe nalohan'ny mpanao politika tamin'ny 2009 miverina satria tsy tafavoaka ilay ataontsika hoe misy arbitrage avy any ivelany dia andraontsika samy malagasy efa nisy le dinika samy malagasy zay natao tamin'ny farany herinandro to zao zany zao misy consultation ataon'ny FFKM koa atao amin'ny église luthérane angamba fa vito fa ny tena zavatra lehibe nge dia hoe mahana finiavana velotsika samy gasy samy mpanao politika hampangiany ampony dia ahita satria isika dia ambany zogany fianakaviam-be iraisam-pirenena ary tsy afa-miala amin'izany ary mandagny izay milaza hoe zatsy miaraka amin'ny arota miaraka amin'ny zatsy amin'izao ataontsika crise politika zay manjoantsika zao. Dia zay nataoko hoe mihitatseritra ny FFKM dia mahavarina fa mihitatseritra koa ny hetsika mitondra fivavahana zany hoe mbola ao anatin' io any zany zay guerre d'influence hoe anatin'izao crise zao ka hitatsika eo fa araka ny tenen'ny premier ministre telo tantely anjanero ny zavatsy telo dia olona mpanao théâtre daholo ny mpanao politika dia lasa araka ny teneniny hoe état spectacle zay misy eto Madagasikara aloha zao dia mbola tsy mamozofo loatsika zao fa mbola zany kabaratsy ireo ny zavatra concret tsy misy vita dia eo no ataontsika hoe mety mbola aelan'le famahana le crise. Ia isornanao Franck Ramanson tamin'ny fandaranao isika tamin'izao. Misaotranao sinisy ary misaotra koa mimpiantsika zao. Ametrahana ny mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.